mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falinaraba antsika rehefa malala tahaka ity sabotsy 13 ny volana janoary ity. Ny mofinaina ho antsika anio havako dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko 220, jaona toko 220, ny 14 ka hatramin'ny 1970 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny nadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka tora-kovitra izy ary hoy izy: aiza moa nandevenanareo azy? Teo ireo tamin'ny tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany dia hoy ny jiosy: akory ity habe ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany: moa tsy hainy lety izay nampahairatra ny mason'ny jamba va manao izay tsy ho nahafantan'ilay lehilahy ty? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary zohy izany, sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta, anabaviny maty taminy: tompoko, maimbo izy zao, fa efa efarany zay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako anao fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanaratra ny masony ka nanao hoe: raha io, misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako izany mba hinoany fa ianao naniraka. Ary rehefa nanao teny izany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy ny fehi-paty ny tanany sy ny tongony sady voafeny mosarako ny vavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: vao izy ka avelao andeha. Ary Marta amin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara tsy vahiny amintsika fa mahazatra antsika ary izay matetika moa any amin'ny vanim-potoanan'ny Paska no hamakina ity tantara ity, na amin'ny vanim-potoana izay isiny manjoa ao anatin'ny fianakaviana na any amin'ny fiangonana. Izay entina mampaela anao dia 9:30. Hoy Jesosy: esory ny vato. Esory ny vato. Lay voambolana hoe esory, airo amin'ny teny grika, dia milaza hoe alao amin'ny toerany eo izy, na koa afindrao izy, na akisao izy, na ongoto mihitsy izy. Izay lay voambolana hoe esory. Ary lay airo zay ampiasain'ny jaonetra dia milaza zavatra ongotondray mandeha, zany hoe aingana ianao manala an'io, aza atao elabe manala azy fa malakilaky nareo manala an'io, aza mitaredretra manaisotra an'io fa esory aingana, ataovy aingana, ongoty aingana, akisao aingana lay vato. Ao amin'ny teny grika, amin'ny fampiasa zoatra masina zany dia misy anankiroa ny teny hoe vato foana no lazana amin'ny teny malagasy, fa amin'ny teny grika misy anankiroa dia ny Petros sy ny Litos, na ny Petras sy ny Litos. Ny teny hoe Petra zay nazonany teny hoe Pierre na Petera, izay Kefasy koa amin'ny teny hafa, dia lay hoe Pietra na Petros dia milaza rocher, milaza vato be zany lay vato mety ho voajanahary iny lay vato ray mbola tsy voakasika iny lay mety ho vato lampy mihitsy ary
mety raha miteny Jesosy manao hoe manorona trano eo ambony vatolampy de lay Petra zany lay Petros lay raha miteny Jesosy manao hoe eto ambon'ity vato ity ny ahoroko ny fiangonako de lay Petros zay lay vato bolongam-bato de iny lay rocher lay tendrombohatra any amy testamenta taloha lay namoana lay amy Exodus toko 22 lay nikapoha Mosesy dia nanome rano iny le Petros. Raha miteny Paul manao hoe Jesosy lay vatolampy de Jesosy lay Petra na lay Petros dia iny zay. Fa misy koa antsoina hoe litos. Ny antsoina hoe litos dia ilay vato zay ohatra hoe efa namboarina, efa nitefena, efa natao paibato, efa nandalo tanan'olombelona, nitefen'ny tanan'olombelona, namboariny tanan'olombelona, mety ho vato kely, mety ho tonony fa zay no antsoina hoe litos. Eto ny ampiasainy Jona de zao esoriny vato de litos ny ampiasainy eto. Zany hoe lay vato nataon'olombelona. Tsy lay rocher io, tsy lay vato voajanahary io, fa vato nitefen'ny tanan'olombelona, manakona ny tsy hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy Jesosy, esoriny vato de hoy Marta de maimbo ny voaka ao raha vo esorinao i vato de maimbo ny voaka eo. De hoy Jesosy, esoriny vato de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Piavako malala, inona ny hevim-panahany vato eto? Inona ny hevim-panahany ty vato ty? Zay asain'ny tompo hoe sorina. Raha ohatra ka somary andeha ataotsika hoe omena dikany pratika izy de zao, be de be ny zavatra indraindray ataon'ny tanatsika olombelona, ny zavatra ataotsika olombelona ihany indraindray ny manakona ny voninahitr'Andriamanitra tsy hisy eo. Indraindray ny heveritsika fa ny tanatsika ny lehibe noho ny voninahitr'Andriamanitra. Indraindray ty zavatra ataoko tsika ty ihany, be de be ny litos, be de be ny vato eo amin'ny fiainatsika eo, izay manakona an'ilay voninahitr'Andriamanitra tsy hisy eo. Indraindray mahita olantsika, lay olana de lay vato eto de olana, manakona antsika tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra, manakona antsika tsy ahita, tsy hanaraka, tsy hakatony baikon'Andriamanitra. De hoy Jesosy vaovao ny taona esoriny vato. Esory zay rehetra manakona tsy ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary mihoatra noho zany ary dia hoy Marta manao hoe raha vo esorinao i vato io de zao maimbonao ao. Dia zavatra tsy mety ny ao ambadika io vato io de zao tsy mety. Riavako malala, vaovao ny taona aza metehitra amy vato nataon'ny tanan'olombelona. Fa lay rocher, lay Jesosy Kristy tompo, iny lay vato tena fianteherana, iny lay vato lampy, iny lay anorenantsika ny finoantsika, fa ndraindray lay vato ataotsika olombelona, karazan-drazany zavatra kitefitefy ataotsika eny ndraindray, iankinatsika, ianteheratsika, fa izao ndraindray ange maimbony eo ambadiky reny. Ndraindray rehefa iankinatsika io vato, rehefa itokisatsika io vato, iny andikan'izany, rehefa niasa ny tanatsika ihany iankinatsika, rehefa iveritsika fa niasa ny tanatsika ny zava-dehibe fa tsy ny tenin'Andriamanitra, rehefa iveritsika fa hoe ny zavatra nataotsika no ambony fa tsy mibaiko ny Jesosy de zao maimbony eo ambadika ao, zany hoe tsy tsara. Riavako malala, asain'Andriamanitra miasa isika, mamola vola, manefy tahaky ny anefenany ty litos ty, tahaky ny anefenany vato zay teo amin'io zo io, zoy zay tahaky ny fiainatsika. Saingy zao rehefa neveritsika fa itsika ny tompony vahaolona de zao tsy hitatsika amy voninahitr'Andriamanitra. Fa rovino amseho amy voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra de ao ambadiky ny asan'ny tanan'olombelona, ao ambadiky ny fireharehan'ny olombelona, ao ambadiky ny avinaviny olombelona, tahaky ny reny voninahitr'Andriamanitra. Sadosika tsara amy boky Genesis toko fa 1:10, nanao ny tilikambon'ny Babela ny olombelona. Raha namboatra ny tilikambon'ny Babela ny olombelona, inona moa ny olona tamin'ny tilikambon'ny Babela? Fikatsahan'ny olombelona ny voninahitra hanakatra an'Andriamanitra. Io le litos. Manao zavatra tsika, miezaky tsika de heveritsika fa ny asatsika ny fiezahantsika no ahavitantsika zavatra. Ary ndraindray ataotsika
any ambadiky tsika mihitsy aza ny voninahitr'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, tsy asiantsika tsy omentsika toeran'Andriamanitra. Avako malala esoriny vato dikan'izany aza miankina amin'ny herin'olombelona, akatoavy Jesosy. Aza miankina amin'ny herin'ny tenanao, meteza hanaisotra zay rehetra manako, zay rehetra manakana anao tsy ahita, tsy ariarian'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Hoy Marta manao hoe efa efarana nge izay ny tao efa efarana. Tamin'ny jiosy moatra antsika malagasy andro efa misy ny vanim-potoana ny fahafatesana de miandry faty aloha ny olona. Miandry faty, midika teny hoe miandry faty de ny hoe tonga amin'ny tenin'ny taona nanongo-tsongonina ny maty tahotra ny andevim-belona. Zany hoe misy fotoana zany endrasana lay faty, tsy hoe andrasana misy mangalatra iny, fa andrasana iny sao dia mbola tsy tena maty tanteraka. Tamin'ny vanim-potoana ny antikité ange, tamin'ny andron'ny taona malagasy ange, tsy mbola tsy nanana ny fomba ataontsika hoe ny siansy izy na fantatra ny hoe ohatran'izao ny tempo ny fo de mijanona de fa ndraindray mety misy olona efa maty, efa heverina hoe maty adiny 9 na adiny 10 na ndray andro aza de mety mbola velona, de zay mahatonga an'iny hoe andraso aloha ho afaka mihitsy lay hafaneny hoe tena maty tanteraka tokoa izy. Ary de misy ny andro vitsivitsy iny zay vao alevina indray izy. De hoy Marta manao hoe efa efaran'izay fa efatrano efa fofona beny ao. Dia zany ve Jesosy, ianao ohatra mila vanona ianao, tamin'ny fotoana zay nendrasana anao ianao tsy teo, zao ve ianao vao tonga de teraka fofona amina eto, teraka hiala daholo reto olona reto, ampitondra henatra anay ianao. De hoy Jesosy, esoriny vato, tsy voalazako anao fa raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Inona ny vahaolona ka mahatonga ny olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra? Zavatra anankiroa: ny finoana izay manjary fakatoavana hanaisotra ny vato. Raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy tsy niteny hoe raha esorinao ny vato, fa raha mino ianao, ny finoanao no mahatonga anao manapa-kevitra hanaisotra lay vato. Avako malala, esorin'ny vato midika an'izany minoa ianao, ny finoanao mahatonga anao manapa-kevitra hoe tsy ty vato ity akory no anakana, tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ny zavatsarotra nataon'olombelona, tsy ny herin'olombelona, tsy ny fikasan'olombelona, tsy ny fakahalan'olombelona, tsy ny fialonan'ny olombelona, tsy ny fitiavatena, tsy zany ny manakana, fa za mino fa ny voninahitr'Andriamanitra de miseho. Afaka vaovao ny taona, raha mino ianao amin'ity taona ity de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa mino. Ary Jesosy niteniny eo tamin'ny Tomasy miteny aza mba isan'izay tsy mino. Fa raha tsy mino ianao de zao, na tsy hanapa-kevitra hanaisotra ny vato ianao, na maimbo nao ambadik'izay. De aza isan'izay tsy mino ary avako malala. Fa raha mino sy mahatoky ny herin'Andriamanitra isika de ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay ao ambadiky ny hoe esorin'ny vato dia hotsika hoe finoana raha anasa, finoana hanaisotra zay rehetra mety manakatsakana. Fa izao rehefa nesorina ny vato dia nasain'i Jesosy nataon'ny olona zay tokony nataony. Tsy Jesosy nanala ny vato, Jesosy niteny miala ry vato, Jesosy niteny ty hoe mikodiava ry vato. Misy ny zavatra asain'i Jesosy ataontsika rehefa mino isika, ary misy ny zavatra ataon'i Jesosy atsika rehefa mino isika. Misy zavatra asain'i Jesosy isika ihany manao azy, ary misy kosa zavatra zay ataon'i Jesosy ho atsika. Misy zavatra asain'i Jesosy ataontsika ho an'ny tenantsika ateraky ny finoana, fa misy kosa zavatra ataon'i Jesosy ho atsika manokana. Izay tenin'i Jesosy eto manao hoe ry Lazarosy nivoa. Rehefa nino Marta, rehefa nino Marta nesorina ny vato, zay vao niteny Jesosy mivoa ry Lazarosy. Jesosy tsy niteny mivoa Lazarosy de nipinika ho azy ny vato. Tsy Lazarosy koa nanala ny vato ao am-pasana,
fa ny olombelona re olona nino zay ny andrasan'ny tompo amitsika am'ty tony ity enao mandray andraikitra mamboatra ny fiainanao manaisitra n'lay vato amin'ny finoana enao manao ty vato ty ina ny vato manahaka ana esoroko ty amin'ny anaran'ny finoko an' Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mialy ty vato ity vaovaony taona inona ny zavatra hitanao manahaka ananao esory fa rehefa esorinao iariary ny voninahitr'Andriamanitra de hiteny Jesosy izy tamy Lazarosy hoe mivoa ary anao zava-mahagaga izy manao zava-mahagaga izy satria enao mino ataony Jesosy ahoana moa nanao zava-mahagaga amina olona tsy mino ataony Jesosy ahoana ataon'Andriamanitra ahoana nanao zava-mahagaga amina olona mafo tsy mahatoky ny fisiny tsy mahatoky ny heriny akory araka ny teny filantsara manao hoe de tsy nanao na inona tao Jesosy no ny amin'ny tsy finoany reo amin'ny olona zay mino ihany no isehony ny voninahitr'Andriamanitra am'zay mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra ihany no isehony ny voninahitr'Andriamanitra ataon'Andriamanitra ahoana ny aneho ny voninahiny amina olona tsy mino sy tsy fantatry ny olona akory ary zany ary mety vo maty aza manjary lasa miteny ratsy indray ny olona tahak'izay nataony Jiosy an' Jesosy miteny ratsy indray izy mibedesiny indray Jesosy hitantsika amin'ny Jaona toko 7 hitantsika tany am' Jesosy nampitsangana an'lay lehilahy marary ny paralysy izy Jesosy indray no menomenonan'ny olona satria tsy mino izy taranaka tsy mino Jesosy fa rehefa mino amin'ny toerana zay misy finoana no isehon'ny voninahitr'Andriamanitra de hoy Jesosy tamy Lazarosy mivoa saingy ny faharoa de zao taoriana nanalana ny vato zay nateraky ny finoana taoriana nanesorana ny vato zay nateraky ny baikon'ny Jesosy ny ekeny reto manodidina azy de zao nivoaky Lazarosy saingy zao rehefa nivoaky Lazarosy dia o Jesosy ry Lazarosy mivoa dia tsy niteny Jaona hoe de nivoaky Lazarosy fa hoy Jaona de nivoaka ny maty zany hoe nivoaka ny maty tsy niteny hoe de nivoaky Lazarosy Jesosy niteny hoe Lazarosy mivoa fa saingy zao hoy Jaona aminy hoe tsy Lazarosy mbola mivoaka teo fa ny maty nivoaka teo zany hoe io Lazarosy io de mbola voafemo sara ny tavany voafe ny vavany voafatotra ny tongony mbola maty io na de efa nitsangana ary izy fa tonga Lazarosy io rehefa iva kosa am'izay ny olona amany fatorany ka avelandeha izy zany hoe eo ilay asan'olombelona eo lay asan'ny finoana hoe enao irahan'Andriamanitra mbola misy olona maty be deabe inga sain'ny Jesosy mitsangana fa izao mbola maty reny olona reny satria mbola voafeny vavany voafeny tongony reny ny ilananao fiangonana reny ny ilananao zay mamany fatorany reny olona reny Lazarosy de tsy ho Lazarosy mihitsy mivoaka atao pasana fa mbola faty raha tsy nanapa-kevitra ny olona raha tsy nino ny tenin'i Jesosy hoe mandehana avao izy afaka malala vaovaony taona de be deabe inge ny olona anaovan'ny tompo fahagagany sanatria be deabe inge ny olona mbola voafatotra fa miandry anao amahazy be deabe ny olona mbola voafatotra ny tongony voafatotra ny tanany voafeny vavany tsy afaka miteny tsy afaka mamindra tsy afaka manao na inona tsy afaka miasa tsy afaka manina fa mandeha kosa izy miala vao amin'ny fasana izy fa izao mila ny finoanao ny finoanao no andrasa ny finoanao manjary tonga asa no andrasan'ny tompo amany fatorany reo malagasy maro samihafa misy ekonomista frantsay anankiray zay malaza fantatritsika raha tsy diso Thomas Porcher ngamba ny anaran'izay dia izy nanjary nanao ndray maka nametrahana fanontaniana izy moa niaina tany vezivezy tany mantsina hoe Congo Brazzaville fantatsika ty Afrika dia ndray maka izy niteny manao hoe tao anatina conférence anankiray nataony manao hoe raha izano na izahara nataonareo mitondra vahoana ekonomista isan'ny mahay eto ambony tany de niteny manao hoe raha izano asainao mitondra ny Congo Brazzaville azy de zao tsy ho aiko mitondra an'io be loatra ny olana atrehiny fireneny io tsy voavahany tsony ny olana atrehiny satria be deabe ny fahasahiranana be deabe ny zavatra tsy maintsy atrehiny ary mampieritreritra atsika zany rehavako malara mijery ny fiainantsika andavanandro
mora no miteny hoe zao ny orana zao ny tahako zao fa tena sarotra raha mijery ny fiainam-pirenena eto Madagasikara isika dia tena mahita hoe sarotra na dia misy vato be dehibe manakana ary dia am'izao taona vaovao zao de zao be dehibe ny olona hitanao tahaka ny Lazarosy eto na tahaka ny Faty eto tsy afa mandeha tsony, tsy mahita tsony, sarona ny maso, ny tongotra tsy afaka tagna tsy afaka manao na ina na ina fa de tena tsy miandry fotsiny sisa. Ravako malala de isika ty taona vaovao ty anaiky ampiasain'ny finoana, anaisotra ny vato, amany fatorany reo vao fatotra, amany fatorany reo izay mila vonjy, anampy reo zay ka mahatonga azy tsy ho faty tsony fa mahatonga azy olombelona miainga avany amin'ny faty ka tonga olombelona, tonga miasa indray, tonga afaka mandeha teny de avelao andeha de mandray ny mahay izy azy indray, mandray la identité, mandray le fahavelomana. Iza no andrasan'ny tomponao zany isika? Ina moa andrasantsika? Inona moa no andrasana avany amin'ny hoe faty ka makany amin'ny olombelona? PDP zany, ny sekoly, ny fitokina filazantsara, zany ke niendrika mahana ilay faty mba hatonga ilay faty afaka mandeha rehefa aveo velolamana zay maha izy azy, afaka daholo ny lambalamba isan-karazany mamatotra. Inony reny? Fanaovana sekoly, fanaovana hôpitaly, fanaovana asa soa, ireo eny anjorom-bala, fanaovana be de be reny ny ilana. Ary mahatonga antsika afaka malala mila mino afaka manaisotra ny vato, ny finoana ny fahatokinan'Andriamanitra de manaova projet be de be, de manaova fikasana be de be. De zao zay mety de mety de tsy mety de tsy mety. Misy raha vao manomboka nesa de efa io ve iety, io ve ho tafavoaky, ka raha vao zay natoreo de tsy mety izy kinona moa. Ianao raha manomboka de miteny io ve iety. Manova be de be, atao 10-20, zay mety de mety, tsy mety de tsy mety. Inona moa ny olana? De rehefa tsy mety de tsy mifanometsinika fa tsy nety aloha, efa mba nanao projet anao fiangonana, nanao projet tsika menakavy, nety le izy arahaba soa rahaba tsara sitrapon'Andriamanitra, tsy nety le izy de zay zany efa mba niala neniny, efa mba niezaka fa tsy mitady any metsy indray hoe karaha anona tsy napety teo ka ana de tsy mandroso tsika raha izay fa mila mila mahatoko, mila miezaka, mila miady, mila manao zay tokony atao rehetra, miady amin'ny fantrana, miady amin'ny tsy faiza mamaky teny sy manoratra. Zany rehetra any dia ilana finoana sy fanapahan-kevitra. Efa vitan'ny tompony azy hoe Lazarosy mivoa. Anjarantsika zao. Ina revako malala anaiky anaisotra ny vato ianao ahitany voninahitr'Andriamanitra. Fa raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo am'saranao zay nohony amin'ny ity soratra masina zay nomenao anay ity, manazava aminay fa ny finoana iny mahatonga ny voninahitra ao miary. Ny voninahitra ao eo, enao eo mandrakariva. Fa takonany ny asan'ny tananay, takonany vato ny amafisaponay, takonany ny vato ny fitiavan-tenanay, takonany ny vato ny fireharehanay, takonany vato ny avinavinay, ka dia tsy hita ny voninahitra ao. Ny finoanay anefa no manaisotra izany de meteza tompo ampahery anay anafahasaina anaisotra ny vato ahita hiary arian'ny voninahitra ao. Azaveranao ny olana no hitanay fa ny voninahitra ao. Nandray zay tompo rehefa mpanaovinao zavatra de ny olana mandrakariva no hitanay, efa maimbo izao, efarany zao, ny olana mandrakariva no napetraka eo anoloanao fa tsy ny finoanay no hitanao. Mamindrafo aminay tompo. De metezako tompo hitariky anay mba anana fahafoizany izay anapa-kevitra ama, ny fatorana ama, ny mangeja ireo zay rehetra miandry anay, ireo any anjorom-bala, reo marary, reo sahirana. Me finoana sy fitiavana zay tompo. De mametraka ny fiainana tsiray avy amin'ny taona vaovao ity, ho taonan'ny fikasana tsara, ho taonan'ny fanirinanao zavatra tsara, ho taonan'ny finoana, ho taonan'ny ariarian'ny voninahitra. Isa tokantrano, isa ambatan'olona, isa mpianakaviana, eny eo anivon'ny firenena. Misaotra Jesosy. Amen.